Fijerena ny sosialim-bahoaka, fametrahana politika mazava ahafahana mampandroso ny firenena, ary fametrahana ny fitakiana ny mahatanitandalana, mialohan'ny irisoana amin'ny fifidianana ho avy, no isan'ny teboka tokony horesahan'ny kolektifan'ny malagasy amin'ny fandaharana manokana izay atao amin'ny zoma ho avy izao, hoy ny fanakevitrireo olom-pirenena izay nanaovana fanadihadiana androany. Ity fandaharana ity, izay hita fa ny kolektifan'ny malagasy amin'ny vahoaka, makasika ny olana sy ny tontolo politika misy eto amin'ny firenena. Voalohany indrindra dia ny sosialim-bahoaka aloha zany tokony haroso. Satria sosialim-bahoaka zany ao anatin'ny iainan'olona andavanandro, isan'andro. Dia izay zany ny vahaolana aloha sosialim-bahoaka. Ny andrasana zany tokony hoe iray saina sy iray fitiavana. Satria tsy mizotra ilay firenena raha tsy ao ilay fitiavana sy ny ray-tsaina. Dia mifampitoky dia mifampitondra tanana sy ny saina sy ny vava sy ny fo. Izay zany ilay izy. Ny fandinihako an'izy amin'izay efa 80 taona latsaka dia mandeha foana zany ny tolona efa hatramin'izay ny tolona kolektifa. Ohatrany hoe mpitondra fanjakana nefa eo. Fa ny tena marina aloha mba iraisaina sy hifankatia izy rehetrarehetra mba hifandamina indrindra fa amin'izao fifidianana député zao. Dia iraisaintsika malagasy mba iray fo sy saina. Ny fivavahana misy ny mandrandrainay zao. Igny manazoko resahana. Tokony resahana tsara misy ny sosialina ka. Sahirana vahoaka ka. Tena sahirana misy ny vahoaka aloha zao. Ny vahoaka azy aloha ataontsika efa manana ny vitakefandreo. Tokony tsara. Ny sosialim-bahoaka izay aloha dia ny resaka filaminana, ny sécurité, ny fahefa-mividin'ny malagasy efa sahirana daholo ny olona rehetrarehetra tsakanavaka izay ngamba ny tena zava-dehibe amin'izao aloha. Tsy hitako izao izay vahaolana amin'izay. Ny anay moa zany izay ety ambany, vahoaka ety ambany dia miandry fotsiny fa tsy hitanay inona izay ataondry zareo dia efa iainana foana. Raha tsy aivina, isan'ny teboka notakiana sy napetraky ny kolektifan'ny malagasy ny anatanterahana fifidianana madio, mangarahara sy ekeny rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny mahatanitandalana, ny fanadiovana ny tokotanim-pifidianana, ialana amin'ireo tsy fahatombanana maro samihafa, tahaka ireny tsy eo tamin'ny fifidianana filohampirenena izay natao amboletra farany teo ireny. Manamafy izany foto-kevitra ijoroana izany ny kolektifan'ny malagasy, izay hita fa mivahoaka malagasy amin'ny zoma faha 5 Martsa ho avy izao, amin'ny 9 ora latsaka fahaefany.